Josoa toko faefatra roapolo. Josoa toko faefatra roapolo. Andininy faefatra ambin'ny folo. Josoa toko faefatra roapolo. Andininy faefatra ambin'ny folo. Josoa toko faefatra roapolo. Andininy faefatra ambin'ny folo. Sy mitohina. Josoa toko faefatra roapolo. Andininy efatra ambin'ny folo. Koa ankehitriny matahorany Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary io ny Andriamanitra izay nitokony ny razanareo tany an-dafin'ny Ony sy tany Egypta ka manompo an Jehovah. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an Jehovah, dia fidionareo anio ary izay notomponareo, na ny Andriamanitra izay nitokony ny razanareo tany an-dafin'ny Ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany omena-nareo. Fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an Jehovah izay. Amen. Apetraka tompo amintsika izay teny izay androany. Varom-potoana zao 2024 Novambra 2024 Desambra azafady 2024 ametrahan'ny tompo safidy amiko sy aminao hoe raha hiaraka amin'ny Jesosy ianao, raha hiaraka amin'Andriamanitra ianao, dia miaraha amin'ny zato isan-jato. Miaraha amin'ny zato isan-jato. Fa zato isan-jato eny mihoatra ny zato isan-jato ary no davatra dia davin'ny tompo amintsika. Taroantsika ny tantaran'i Elia rehefa teo tendrombohitra Karmely. Rehefa teo tendrombohitra Karmely Elia reriny teo. Elia reriny teo zay solon-tenan'i Jehovah. Fa firy ny ambiny izay namoatra ny Elia? 700 lahy. Dia ny amby 50 sy 700 lahy. Andriamanitra bala sy Andriamanitra Astarté. Mpaminany satroka 50 sy 700 no nifanohatra tamin'ny Elia tokana teo an-tendrombohitra Karmely. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, matsiaro anao fa tokana, matsiaro anao fa irery, matsiaro anao fa ohatrany mebetsaka ny fahavalo. Dia ny teny efa hitan'i Jesosy izay. Azagagany amin'izany fa izay mihitsy namarana Jesosy hoe hoahan'ny olona rehetra nareo no ny anarako. So dia verynareo fa hitondra fiadanana ny natongavako. So dia verynareo fa hitondra firombonana ny natongavako. Fa Jesosy dia tena hoe tsy hitondra fiadanana ny natongavako fa hitondra sabatra. Ary rehefa hitondra sabatra izy dia tonga amin'izay ny ao an-trano ny ray fanohatra amin'ny zanany, ny vinato fanohatra amin'ny rafozany, ny telo ifanohatra amin'ny roa. Aoka hisokatra amin'ny masonao. Aza marary fo na malahelo raha misy ny fifanohana, raha misy ny ady noho ny fijoroanao amin'ny fahamarinana. Fa zay ny lalana. Zay ny lalana, tsy maintsy andehanana. Satria fa zay ny zavatra misy efa hatramin'izay. Elia ary 50 sy 700 mifanohatra amin'ny izy ireny teo an-tendrombohitra. Ary fisaritsaina hoe tsy Elia teo fa ianao teo. Ahoana raha ianao teo? Miampy an'izay ny mpanjaka koa manohatra anao. Vadin'ny mpanjaka moa tsy lazaina intsony. Jezebel. Fa rehefa nirahan'Andriamanitra Elia, tsy maintsy nijoro Elia. Dia napetraka Elia mihitsy hoe inona no mbola ataonareo ity misababaka? Ohatrany sady any amin'ny Baly nareo, sady any amin'Andriamanitra. Vahoakan'ny Israely. Fa zao mapetraka aminareo izy Elia. Apetrako mihitsy ny fanampy fa raha hibaranao Andriamanitra, dana manaraka azy. Fa raha hiaveno Andriamanitra, dia izy no anahy. Nanao démonstration amin'izay Elia avy eo. Hitantsika ny toy any tantara, dia resaka nandefa nanao nandoro fanatitra
dia atsoy bala ozy izy natsona maraina natsona letoandro natsona leriva tsy namalo mihitsy fa irina aminao mifanatitra io zay nataoko araka ny teninao zavatra rehetrarehetra vo ny antso ndray mandeha elia nilatsaka ny afo zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo izy no Andriamanitra tsy zay maro anisany marina zay dia fatara tsy zay maro anisany marina tsy zay be mpanaraka ny marina fa ahoana moa Jesosy malalaka sy midana lalana makaiza makany amin'ny fahaverezana dia maninona ny olona makany maro ny lasany betsaka ny lasany fa ny etsy-ankilany ety sady telo varavarana sy ny lalana makany amin'ny fiainana dia ahoana ozy izy vitsy ny mahita azy vitsy ny mahita azy dia hitantsika fa nisy fanapahan-kevitra entitra napetraka ely teo hoe zao anao mihitsy tsika anao fanamby efa re aloha zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo eto no Andriamanitra ampy zay no misababaka ampy zay hoe sady an'Andriamanitra no amin'ny ho amin'ny bala moa zany dia Andriamanitra ny firenena hafa Andriamanitra ny famokarana Andriamanitra ny prosperité Andriamanitra ny fananana dia misy fanompotsavy eo misy ody ao sy ny sisa dia mipetraka misy Elia nametraka ny safita hoe hito fa Andriamanitra misy zay fijoroana vavolombelona nataontsika rehetrarehetra teo dia fijoroana vavolombelona gazanantsika fa tsy atody-pivavahana ny manivonjy tsy toerana anankiray no dradradradraina sy toriana milaza fa ino ny famonjena fa ny famonjena dia Jesosy ary vokatra ilay famonjena an' Jesosy vokatra tsara nlazaintsika rehetrarehetra teo fa ao ambadik'izay mbola tsy voaresantsika teo fa mandeha ny fotoana fa mbola afaka nanontany ndray aveo manahoana indray ny ady miaraka amin'ny Jesosy manahoana ny fitsapana miaraka amin'ny Jesosy fa mety ho betsaka amin'ilay teo ilay izy satria betsaka ny fitsapana sy ny ady rehefa miaraka amin'ny Jesosy ary atakatahan'ny olona rehefa mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahitsiny androany tompo dia mipetraka miteny amintsika tsirairay avokoa verina atao amin'ilay tantaran'i Josoa amaraparana ny fitariany any zanak'Israely Josoa tapitra ny mission Josoa zany rehefa tapitra mission Josoa dia ozy Josoa hoe zao napetrako aminareo matahorany Jehova ozy izy manompo azy amin'ny fahitsina sy amin'ny fahamarinana ary io ny Andriamanitra zay tomponondrazanareo tany Egypta sy tany amin'ny ny Eufrata dia manompo an Jehova raha tsy sitrakareo nefa ny anompo an Jehova fidionareo an'io zay tomponareo na ny Andriamanitra tany Egypta na ny Andriamanitra tany amin'ny Eufrata fa avy eo izy ny teny hoe raha izaho sy ny amponako dia anompo an Jehova zay anompo an Jehova zay ny safidy napetraka Josoa ho an'ny vahoaka ny Israely zany tonga dia nataony fivoriana nanao fivoriana izy dia mivoriny ny olona rehetrarehetra zany Israely rehetrarehetra dia nametraka izy hoe ary manompo an'Andriamanitra ny fahitsiny manompo azy ny fahatahorana manompo azy ny fahamarinana ary io ny Andriamanitra mitondrazanareo satria matoa izy ny teny an'izay dia nisy inona zany tao nisy inona tao matoa izy milaza an'izany nisy fanompotsavy tao zato isan-jato an'Andriamanitra ve ny zanak'Israely zato isan-jato satria mbola nisy tao hoe ary io ny Andriamanitra izay tomponondrazanareo tany aloha ary io dia manompo azy amin'ny fahatahorana amin'ny fahitsiny zany hoe nisy nanompo ihany tao fa tsy tamin'ny fahatahorana no sady tsy tamin'ny fahitsiny be da be raha neto Madagasikara no anontanianao dia kristiana fa kristiana matahotra an'Andriamanitra ve kristiana ve mandeha amin'ny fahitsiny mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana fa ny ankamarony mialatsiny milaza an'izay ny ankamarony dia manaza mimotra ny ankamarony dia etikety le hoe kristiana ny ankamarony dia ohatrany hoe kolotsaina na nylovaina fotsiny hoe taranaka kristiana taranaka mpivavaka Madagasikara izay maha-kristiana azy fa raha tarafinao araka ny Baiboly dia misy fanompotsavy ao misy tsy fahamarinana ao misy fanodibodonam-bola ao misy tsy fandehanana amin'ny rariny sy nitsy ao nefa any am-piangonana ihany rehefa rary fiangonana miorina eto Madagasikara raha jerenao dia hoe 50 taona enimpolo amin'ny zato taona 100 taona 10 amin'ny 100 taona
nandritra zay 100 taona sy 50 amin'ny 100 taona zay zany misy fiangonana kristiana. Fa manina malagasy ny mahantra, manina ny malagasy ny tena ohatran'ny hoe voaosina, manina ny toe-tsain'ny malagasy ny tia kely, manina ny malagasy ny mangalangalatra sy tsy manana fandehanana fahitsiana sy fahamarinana ny fitantanana. Satria tsy Jesosy ny nambara, fa anarana tokom-pivavahana ny nambara, fomba fivavahana ny nambara, fomba fanao ny nambara. Ary mampalahelo raha mety milaza fa mety hoe fitaovana nampiasaina anjanahantany fotsiny le fivavahana, fa tsy tena hoe fibebahana sy fanambarana an' Jesosy loatra, fa dao fivavahana no ampidirina fa antsika hiditra ihany hitrandraka Madagasikara sy ny sisa le Jesosy le tena mitondra famonjena, le mitondra fanovana, le mitondra ho amin'ny fibebahana sy fahaterahana indray tsy nambana, fa anarana tokom-pivavahana sy fomba sy zavatra lovana, zavatra nentin'ny vahiny amin'ny fomba fivavahana no narabana. Dikan'izay inona ny avaran'ny malagasy lasa metsara velatsy, lasa misabaky, tsisy hoe tena hoe Jesosy maro, fa ty tsy raha maro Jesosy. Zay mahatonga hoe rehefa mitoro eto dia tsisy afa-tsy Jesosy, satria Jesosy no ambara an'io baiboly io. Ary io ny Andriamanitra tompon'ny-drazanareo, fa raha zasy ny ankohona kozy izy Josoa dia hanompo an Jehovah zay. Safidy koa ny amin'ny Andriamanitra, tsy ankaterena, raha zavatra terena tsy maharitra. Ary zay mahafinaritra le fijoroana vavolombelona rehetrarehetra teo tsisy hoe ankaterena, tsisy hoe ankaterena hoe manarana Jesosy, tsisy hoe ankaterena hoe tonga avy eto isakalahy, tsisy ankaterena mihitsy, fa fanamasina no miasa ao anatiny, fanamasina no mikasika azy dia mahatonga azy lasa manana fitiavana an Jesosy, ary rehefa tia an Jesosy tsy te hanota intsony. Halleloja. Rehefa tia an Jesosy lasa misy tahotra. Mahafinaritra be zany hoe marina be le ten'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia manino? Olombavao izy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olombavao izy, lasa ny zavatra taloha. Taloha zany miloko zany, taloha zany tivolo zany, taloha zany tena hoe vola ny enjehana, taloha zany tsy mahamaly soa zany, taloha zany hoe tsy mamela heloko zany, taloha zany hoe manana asy matahotra foana zany, taloha zany hoe tsisy fitiavana zany. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy tsy tia vola tsony izy, raha misy olona ao amin'ny Kristy tsy mireharentsony izy, raha misy olona ao amin'ny Kristy tsy manompo sampitsony izy, raha misy olona ao amin'ny Kristy tsy manahy intsony izy, raha misy olona ao amin'ny Kristy tsy matahotra intsony izy, raha misy olona ao amin'ny Kristy feno fitiavana izy. Tsisy mahavita zany afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Fa hainao raha hifindra anaram-pivavahana atsy aroa ary tsy misy manovanao hoe raha tsy Jesosy mihitsy ny miditra ao anatinao, raha tsy Jesosy mihitsy ny maka ao anatinao. Apetraka amintsika tsirairay avy eto androany hoe fidionao zay hotomponao na Jesosy Kristy na izao tontolo zao. Fa i Josoa dia niteny mihitsy hoe raha izao hoe ozy izaho sy ny ankohonako dia anompo an Jehovah zay, anompo an Jehovah zay. Fanapahan-kevitra mazava tsara napetraky Josoa ary ny sary ten'olona ihany koa izy mba hanompo an Jehovah. Josoa nandimby any Mosesy. Josoa zany teo ambany fitariha Mosesy. Dia Josoa nahita an'ireny mirakla rehetrarehetra ireny, nahitany hoe maty daholo ny voaloha teraka rehetra tao amin'ny Egyptiana, tao amin'izany Israely tsisy maty mihitsy. Josoa nahitany hoe ny rano rehetrarehetra lasa rà. Josoa nahitany hoe lasa kapohana ny vovoka dia lasa lanitra. Josoa nahita hoe feno moka. Josoa nahita hoe maizina tany Egypta toa Gosena na Zava. Zany hoe nahita mihitsy Josoa le fanavahan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny firenena hafa. Josoa nahita hoe iny fampisokana ny ranomasina mena. Da hoe nisy fahatsapana hitan'i Josoa tao tamin'ny fiasan'Andriamanitra. Maty Mosesy, Josoa nandray ny fitariana ny zanak'Israely. Ny anaran'i Josoa taloha dia iza anaran'i Josoa taloha? Rehefa andeha aniraka ny Josoa Mosesy andeha hitsikilo ny tany Kanana. Pitsikilo firy moa nalefa tany? Roa ve nalefa tany?
roa lahy na lefa tsikilo tany-tanykana folo na lefa tsikilo ny tany-kana fa anakoroa ihany no mitondra tatitra tsara sy fampahiresaka fa ny ambony nampitahotra sy nampahory Joshua sy Kaleba no milaza hoe miaraka amintsika Andriamanitra ary tsika io tanàna fa rehefa nitsikilo tany no Joshua sy ny Kaleba voaroboka tsy zakan'olona ray fa hoentina mbao voaroboka dia olona roa no milaza voaroboka satria tany tondra rono sy tantely le tany Kanana tany mavokatra le tany Kanana ny olona tao amin'ny tany Kanana 3 metra dia taitra ny zanaka Israely hoe ino ty zavatra miantra amintsika dia zay mpitsikilo nalefa tany dia hoe tonga dia alao hijanony alao tsy manananana fa resitsika fa zany zavatra misy any fa nalohany nanefasan'ny Joshua ny Joshua nakany amin'ny tany Kanana dia mila novaina aloha ny anaran'ny Joshua. Iza ny anaran'ny Joshua taloha? Ny anaran'ny Joshua taloha dia Hosea. Fa ny Hosea avy eo novainy Mosesy hoe ny anaranao atao hoe Joshua. Misy antony mahatonga novaina ny anarana satria ny atao hoe Hosea dia famonjena le salut. Zay fotsiny dikany Hosea. Tsy hita hoe famonjena ahoana, famonjena akaiza, famonjena manino. Fa rehefa nomeny fanamasina tolotsaina sy fanazavany Mosesy dia ozy Mosesy hoe ny anaranao atao hoe Joshua. Inona ny dikany hoe Joshua? Dikany hoe Joshua dia Jesosy. Dikany hoe Joshua dia Yehoshua. Ny anarany hoe Yehoshua, Joshua dia hoe Andriamanitra ny mpamonjy. Zany hoe raha tsy niditra niova Joshua aloha izy nakany amin'ny tany Kanana sy nitondra zanaka Israely dia nanino? Tsy nahazo famonjena ary tsy nitondra ny famonjena. Fa novaina le anarana. Raha misy olo amin'ny Kristy dia olo vaovao izy, lasa ny zavatra taloha. Dia novaina le anarana Hosea lasa Joshua nalalan'le famantarana ny amin'ny Jesosy izy. Zany hoe lalànan'i Jesosy le anarany hoe Joshua misy hoe Jesosy Andriamanitra ny mpamonjy. Zay no nandresen'i Joshua tamin'ny tafika sy tamin'izay rehetrarehetra nataony. Androany koa androany apetraka amintsika tsirairay avy. Te handresy fahotana ve ianao? Te handresy fakapana ve ianao? Te handresy fizahan-toetra ve ianao? Te handresy ny avinafina ve ianao? Te handresy ny risoriso sy ny kolokolo sy ny laingalainga majinijinika eo amin'ny fiainanao ve ianao? Te handresy ny fanolotsako ve ianao? Te handresy ny fahafatesana ve ianao? Te handresy ny aretina ve ianao? Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo vaovao izy, Jesosy no arahana ahafahanao manana an'izany fandreseny izany. Tsy olon'olom-paona mametraka an'io safidy io hoe fideonareo an'io izay hotoponareo, fa olona nahita fiainana, olona nahita ady. Vakiny Joshua ray manontolo, tantaran'i Joshua. Joshua dia général des armées, mpitary tafika, miaramila niaraka tamin'Andriamanitra. Dia vakiny tantaran'i Joshua toko 420 io tsy lava be fa mahita ianao ao misy ady ao vita ny ady ray tonga indray ny ady ray, tonga indray ny ady ray mbola tsy vita efa misy ady hafa. Misy ady foana tao, misy ady foana tao. Raha miaraka amin'i Jesosy ianao misy ady foana ao dia fampiomanana anao zay. Fa mandaika zay miteny aminao hoe tena tranquille. Fa misy ady foana rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao misy ady amin'ny asa maizina, misy ady amin'ny asa Satana, misy ady amin'ny fanoherana zao tontolo zao, misy ady amin'ny fanoherana amin'ny nofo. Satria ny fahavalinao dia tsaroa fa ny nofonao. Ny fahavalinao dia izao tontolo zao. Ny fahavalinao dia fanaratsy eny amin'ny rivotra. Mantra-pitonga Jesosy eny amin'ny raholanitra, eo foana ireo fahavalireo. Nandresena an'ireo dia nanomboana Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Nandresena an'ireo dia fanamasina nomenanao. Nandresena an'ireo dia ianao miafina ao amin'i Jesosy, mahatonga anao hanana fandresena. Zavatra be da be ny hitan'i Joshua. Raha tena marina ilay Joshua ao anatin'ny vokony Joshua tsy niady akory. Pôzipôzy miady fotsiny. Fa iza foana mampandresy azy avy eo. Andriamanitra foana mampandresy. Miomana fotsiny Joshua fa rehefa avy eo ilay fahavalo miady an-trano ao dia resy. Miomana fotsiny Joshua fa rehefa avy eo Andriamanitra ihany tonga dia mikasika mamono an'ilay olona ao. Tiana tenenina aminao dia zao. Jehovah hiady ho anao fa ianao manino? Ianao angina. Ianao mitombo, ianao hitoetra ao amin'i Jesosy. Fa ny ady rehetrarehetra io, ianao anatin'i Jesosy. Dia Jesosy no mitondra anao. Jesosy ilay kapiteny. Alleluia.
Jesosy le kapiteny. Fa zao zavatra hitantsika tao tsy hoe nandresy foana ry Josoa tao anatin'ny bokin'ny Josoa, fa nisy fotoana tao nandresy be mihitsy. Dia nisy fotoana tao nisy adversera ozy izy hoe maivana kely hoe mihoatra n'ilay adversera teo aloha. Le teo aloha resitsika dia adversera ty ve tsy ho resy. Ino zavatra nisy le adversera kely dia nandresy azy ireo satria nisy fahotanany toetra tao amin'izany Israely. Nisy fahotanany toetra tao dia tsy nomba ny tanan'Andriamanitra. Zany hoe raha misy fahotana ihany koa mitoetra any anatinao dia tsy mampandresy anao Jesosy, tsy mampitoetra anao Jesosy, tsy mampijoro anao Jesosy, fa mila reglenao foana. Mahafinaritra be le fizoroana vavolombelona teo hoe raha vao misy zavatra kely dia tonga dia manatona Jesosy mihitsy ny vavaka aloha fa ohatran'ny lasa kelikely ery. Fidirareo izy hotoponareo fa raha izao sy ny ankonako dia anoko an Jehovah zay. Hitan'ny Josoa ny tanan'Andriamanitra mikasika. Ao amin'ny Josoa 4:10 anao mahita zany miracle zany hoe miady ny tafika zany Israely, miady ny Josoa mbola tsy resy ny fahavalo dia bakony Josoa fotsiny no ny masoandro hoe aza mihetsiketsika eo ianao noro masoandro. Dia aza mihetsiketsika ery ianao ry volana aloha zay ady. Vao mibaiko an'izay fotsiny Josoa tsy nihetsika teo tsony ny masoandro, tsy nihetsika teo koa ny volana. Natao ny ady aloha vita mihitsy ny ady. Zay ho resika iray ny volana. Hitanao zany hoe le océan vadika Josoa misy hery sy fahefana. Rehefa mikorapaka ny dokotera hoe tena niainao ny ambony, io zazakely hoe mila sorona. Tsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny haiko ambony, ny hain'ny zazakely ambony. Salama ny zazakely, tena kara-dalàna ny zazakely amin'ny anaran'i Jesosy. Manana hery sy fahefana ianao rehefa ao amin'i Jesosy. Tonony le hery sy fahefana, ampiasao le hery sy fahefana, toero zay saritsary-pahafatesana, toero zay rehetrarehetra fanahina, roasy amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Satria rehefa ao amin'i Jesosy ianao, Jesosy ao anatinao, iza no mbola olona matsonao, iza no mbola hiteny amin'ny plasinao. Ianao efa manana an' Jesosy. Zay le voalaza hoe misy bibilava ao tany fandao roa kely tsy azo akizany izy fa Jesosy efa ao anaty mandroaka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy antso hoe iantso mpanompon'Andriamanitra na iantso ny anaran'Andriamanitra ametra tanana amin'ny zafikely. Izy manana an' Jesosy ametrahany tanana ny zafikeliny dia sitrany. Satria manana an' Jesosy ao anaty. Rehefa ao aminao Jesosy, na eo ara ny ady, na eo fitsapahana, na eo fizahatoetra, dia manana fiadarana ianao, manana fitsahana ianao, manana fitoniana ianao. Ary tsy araky ny eritreretinao ny fomba fiasan'Andriamanitra, tsy araky ny eritreretinao koa no avalin'Andriamanitra, fa mihoatra no'izay eritreretinao ary. Iza manaiky an'izany? Mihoatra noho izay eritreretinao, amen, saotran'i Jesosy. Mihoatra noho izay eritreretinao mihitsy no ataon'Andriamanitra. Mihoatra zay angatahanao, zay lazay ny Paoly hoe Andriamanitra manome mihoatra noho izay verina sy angatahana. Fa mampalahelo ty Madagasikara ty raha lasiana-pavy. Sa aloha dia malahelo. Ho aiza ary tsika ty? Afaka 10 taona, afaka 20 taona, anahoana ty firenena ty? Anahoana ty firenena ty? Anahoana ry tanora malagasy? Anahoana ry zaza malagasy reto? Fa tsy hitanao tsony ny orientation tanora malagasy. Hitanao hoe olona very, olona very tsisy etika, tsisy valeur, ka hoe tsisy sotoavina intsony fa miadaladala. Miadaladala ny tanora, miadaladala ny malagasy, miadaladala ny ankizy. Satria vava fotsiny le kristiana, alahady fotsiny makany am-piangonana, alahady ny manao akanjo tsara, alahady ny manao fanompo-pivavahana dia mandeha any. Fa fanompo-pivavahana anie dia tenanao matolotra ao an' Jesosy, tsy averina intsony fa ho an' Jesosy ray manontolana. Fa mampalahelo malagasy amin'izao fa mahantra ara-panahy, mahantra amin'ny fiainana ray manontolo, mandeha miazakazaka makany amin'ny fahaverezana. Dia miantso misy anao Jesosy hoe tena tsy vity ty fanindra fonao Jesosy. Fa za miasy Jesosy. Manampatonga Jesosy. Ianao efa ampiasain'i Jesosy any amin'ny toeram-piasana. Mahafinaritra be le tany amin'ny toeram-piasana toy hoe ny ray fiasana lasa mivavaka, lasa manaraka an' Jesosy, lasa mihaino tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra be zany mampidera an' Jesosy mihitsy. Mahatonga saina, mampieritreritra hoe za mba ahoana, ianao mba ahoana. Fa manampatonga an' Jesosy fidio Jesosy, miarahana Jesosy. Zavatra tena important ao anatin'izy teo dia hozy Josoa hoe izao sy ny ankonako nanompo an' Jehovah zay.
josoa no miteny ray mpianakaviana no miteny lehilahy no miteny ary lehilahy manam-pahefana no miteny hoe izaho sy ny ankona ao anatin'izay vato ao anatin'izay zanako anompo an Jehova zay ny fianakaviana no tian'Andriamanitra ho vonjena jerevo Noa rery ve tafiditra samy fiara iza ny tafiditra samy fiara isy varo-mianaka natateraka ny mission an Noa natateraka ny mission an Noa tsy izy rery no voavonjy ny zanany voavonjy ny vadiny na vita ny famonjena ianao ray mpianakaviana eto rano manana mission ianao mission anao dia ny hamonjy ny tokantramonao io hiditra ny fanjakany lanitra sy ianareo rehetra fa manarahany Jesosy aoka modely ianao amin'ny fiteny modely ianao amin'ny toe-tsaina modely ianao amin'ny toe-po modely ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra mba hanarahana ny tokantramonao manao tantara tsara tantara Noa satria ny fianakaviany dia voavonjy daholo voalaza ozy izy hoe Noa dia nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ary Noa dia niken'Andriamanitra ary ny tanan'Andriamanitra tamin'ny Noa namonjena ny ankohona fa misy tantara mampalahelo koa Baiboly Samuela voalohany toko faharoa toko fahatelo toko fahaefatra tantarany Eli zany dia mpisorona Eli nanana zanaka anankiroa Ofni sy Finiasy zay raha tsy diso Eli dia mpisorona na mpisorona zany zao fotoana dia pastera mpitoro tenin'Andriamanitra evangelista sisisy nanana zanaka roalahy izy neny Eli dia nampalahelo ny tantarany Eli tsy ohatran'ny Mosesy tsy ohatran'ny Noa hoe voavonjy daholo fa zanaky Eli roalahy nampalahelo ny zavatra misy mpisorona koa zanaky Eli roalahy fa ao amin'ny fisoronana rehefa atolotra ny fanatitra dia atolotra ny fanatitra atolotra ny hena dia maniraka mpanompo zanaky Eli roalahy hoe tsy lomy amin'ny fourchette reo hena reo dia akao anay iny zany corruption zany zany hoe olona mpivavaka olona ao amin'ny fisoronana olona sorotenan'Andriamanitra fa mangaratra nefa ny ray dia Eli mpisorona zany hoe tsy tafita tany le bazany le fampianarana le tahotra an'Andriamanitra le ankonana matahotra an'Andriamanitra dia nangalatra izy amin'ny rahalahy zany zay fanatitra natao firy milaza mpivavaka amin'izao fotoana fa mangaratra ny zanak'Andriamanitra mamitaka zanak'Andriamanitra mamitaka mpivavaka amin'ny fitaka amin'ny toroteny no dia langy toroteny dia fitaka fotsiny toroteny dia feno-pozina dia ao ambadiky izay mangalatra ny zanak'Andriamanitra ozy Jesosy hoe mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana mpangalatra tsy zolaza rehetrarehetra tao aloha anotra ny ondry fotsiny akazehany ondry fotsiny fa tsy anambaran'le fibebahana tsy anambaran'le famonjena tsy anambaran'le fahamasinana fa mandeha mitady vola sy mangalatra dia izay zavatra nisy tamin'ny ankonany Eli tsy vitan'izay fa tena namofady zay olona tonga mivavaka dia iraisana izy amin'ny rahalahy manao firaisana ara-nofo zay olona tonga mivavaka ao amin'ny trano fifiaonana zany zavatra nisy atao anatin'ny Baiboly azagagy ianao fa efa tatao anatin'ny Baiboly nisy dia mahita ianao pastera mijangajanga mangala-batoloha pastera zay manola fa mitoro tenin'Andriamanitra mitoro tenin'Andriamanitra ao ambadika ao nefa tena misy fijangazangana sy fahalotoana androany toko tena te-hametraka mihitsy hoe ianao sy ny ankonanao mila mandray ny famonjena ianao sy ny ankonanao mila mandray ny famonjena ianao ray aman-dreny ianao ray aman-dreny ianao nametrahan'Andriamanitra ny telin'Andriamanitra ianao ray aman-dreny ianao nametrahan'Andriamanitra ny fototra ara-Baiboly mba ianaran'ireo zazareo mba ianaran'ireo zanak'ireo fa mampalahelo ny zavatra misy amin'izao fotoana ny trano ny antonana ny tokantrano lasa ohatran'ny hôtely ohatran'ny hôtely miainga maraina misakafo ny atoandro na miainga maraina hariva vao tonga dia misakafo dia matory dia mandeha indray dia mivoaka hôtely ny zavatra misy tsy misy ray aman-dreny mifeny zanantsony amin'ny tahotra an'Andriamanitra ny akamaroany ray aman-dreny tsy mifeny zanantsony amin'izany hoe fahamasinana satria izy koa ara-tsy masina izy koa tsy modely rehefa tsy modely ianao tsisy famonjena ho azo lasa hôtely le ao atrano fa anoany vidinao zay otokonao ekeo Jesosy dia ianao nametrahany Jesosy teny amonjena ny ankonanao fa tsy mampalahelo ianao reny voavozy nefa vadinao tsy ao zanakao tsy ao adinon'Andriamanitra aminao zany fa ianao sy ny ankonanao no anompo an Jehova rehefa vaky ny fotsy atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:10
dia natao ohatra mpianatra foja dia ozy izy hoe inona nataoko mba hovonjena dia ozy Paoly sy Silasy hoe minoan Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao, ianao sy ny ankohonanao. Fa alohan'ny avonjy ny ankohonanao ianao no mila mahazo ny famonjena. Modely ve ianao amin'ny fitondran-tena, modely ve ianao amin'ny fomba fiteny, modely ve ianao amin'ny fomba ataonao. So dia ianao kitakita koa ty zazy ty, fizany mahatonga an'io kitakita. Masika be ty zazy ty, fizany mahatonga an'io masika. Ozy ny teny hoe l'exemple vient d'en haut, avy any aminao ihany io. Raha ianao mienimena sy tabataba ianao miteraka an'io. Zany hoe tarafy ilay zazakely dia hitanao ny ray aman-dreny. Jereo ilay zazakely dia hitanao ny ray aman-dreny. Fa avy any amin'ny ray aman-dreny no tokony hisy ny fanabeazana, tokony hisy ny tahotra an'Andriamanitra, tokony hisy ny fahamasina, tokony hisy ny hoe fitiavana an' Jesosy, fatahorana an'Andriamanitra. Fa ny ray aman-dreny ohatra ny goragora. Fa ianao tompo fahefana amin'io zanako io. Miteny aminao Jesosy androany. Ianao tompo fahefana amin'io zanako io. Aza mieritreritra ianao hoe alors raha rehefa 14 ans izy na 15 ans izy vao hitoriako an' Jesosy anambarako ny fahamarinana. Sao dia tara loatra. Sao dia tara loatra. Fa ny obolana 22:6 dia milaza hoe zaho amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza. Fa na rehefa lehibe azy izy tsy ala amin'ny intsony. Zany hoe dia ny mbola kely ny zaza dia ampianaro an' Jesosy, ampafantaro an' Jesosy. Hira fiderana ampianona azy, hira mananatra an' Jesosy ampianona azy, ampafantaro azy ny fahamarinana momba ny tenin'Andriamanitra, ampafantaro azy ny momba an' Jesosy. Misy mpanoratra zay mpanadiady ara-piarahamonina dia ozy izy hoe tout se joue avant 6 ans. Zany hoe alohan'ny enitaona ny anabeazanao an'io zanakao io. Fa voadilany enitaona taraiky ianao na fotsy-beazanao. Zany hoe io na zazakely ao ankivo ara dia efa afaka resana, mena fitiavana, ampafantarina an' Jesosy, tahiny Jesosy. Rehefa tonga ao an-trano mena fitiavana ilay zaza. Mahatonga tsisy fitiavana ny ao an-trano, ianao zay tsisy fitiavana. Mahatonga masika ny ao an-trano, ianao zay masika. Mahatonga misy zavatra tsy mety ao dia ianao zay tsy mampety an'io e. Fa zaho amin'ny lalana tokony alehan'ny ankizy na rehefa lehibe ary izy tsy ala amin'ny intsony. Apetraka amintsika ray aman-dreny zany. Aza vela goragora, aza velany any am-pianarana, aza velany any an-dalana, aza velany any an'izao tontolo zao mitaiza sy ny anabe ny zanakao. Marina fa mianatra izy any am-pianarana, alony any am-pianarana, ampianatra matematika, ampianatra fizika, ampianatra malagasy. Fa raha ny toe-panahy, raha ny toe-po, raha ny fanabeazana amin'ny maha-olona vanona, ianao no tokony tonga zay. Ianao tokony hampianatra hoe Jesosy ny famonjena, ry zanako. Ianao tokony hizara hoe ry zanako, Jesosy ho avy eny amin'ny raon'lanitra, mila mioma antsika tsirairay avy reto. Dia ny mbola 3 taona, 4 taona, 5 taona, 2 taona zanako dia torio an' Jesosy, ambarao an' Jesosy. Fa zay miany hoe 14 taona, 15 taona, efa betabe no miteny zavatra talohanao taminy. Sarotra be ny analan'iny rehefa avy eo. Fa ianao nametrahan'ny tompotompona ndraiky tany amin'ny zanakao, tsika tsirairay avy. Tsika tsirairay avy. Dia izao araka ny tenin'Andriamanitra izy. Vakio ny Deutéronomie 4:1. Dia vakio ny Deutéronomie 4:1. Dia izao misy nambarany tenin'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Ampianaro ny zanakao ozy izy nanafahana anao tany Egipta. Tantarao azy zay. Na mipetraka ao an-trano nareo, na mandeha mivoyage nareo, na rehefa atory izy amin'ny alina, na rehefa ifo izy amin'ny maraina, tantarao amin'ny zanakao zay. Mba milaza an'izany ve ianao amin'ny zanakao androany? Ianao ve mba milaza ny nanafahan'i Jesosy ianao tao Egipta? Inona moa le tao Egipta? Niala tao Egipta ny zanak'Israely hoentina ho any amin'ny tany Kanana. Ara-panahy zay dia zao niala nesoriny Jesosy tao amin'ny fahotana ianao, nesoriny Jesosy tao amin'izao tontolo zao ianao, nesoriny Jesosy ianao tamin'ny ngeza ny fahotana. Tantarao amin'ny zanakao zany. Tantarao amin'ny zanakao zany hoe tena misy fahotana, misy fahalitono zao tontolo zao, misy famatorana fanafahan'i Jesosy. Zany kely ankizy, zany kely ankizy dia miaraka amin'ny Jesosy. Tantarao amin'ny zanakao ozy izy. Na mivoyage ianao, na mipetraka ao an-trano nareo, na amin'ny alina, na rehefa maraina. Deutéronomie 4:1. Dia Deutéronomie 4:2 kosa amin'izay. Tantarao aminy, lazao aminy. Dia asaovy mipetraka eo an-tranonao ozy ny tenin'Andriamanitra. Ataovy mipetraka eny amin'ny rindrina, ataovy mipetraka. Inona mipetraka eny an-trano amin'izao fotoana? Tsy posterana pihy. Raha manana an' Jesosy ianao tompona ndraiky dia esory amin'ny anaran'i Jesosy zany dia tenenao amin'ny zanakao hoe Jesosy ho izy. Halleloja! Manana fahefana ny ray aman-dreny. Sao dia tsy fantatrao zany, fa tenenao amin'ny mpitiavana ny zanakao.
teneno izy bebaka, teneno izy alalany to, eto ambafaka ny zanakao. Fa io ny ankohonana, io ny fiangonana, io ny mila mandray ny famonjena. Raha izao sy ny ankohonako dia anompo an' Jehovah zay. Mission be izy zany. So dia verinao fa manome vary sy laoka fotsiny ny asanao ho an'ny zanakao. Na hoe manome écolage sy manome fitafiana. Fa ny zavatra ara-panahy mihitsy mila tonga dia apetraka ao amin'ny zanakao. Halleloja. Ato anaty baiboly tsy hisy sekoly alahady. Sa misy sekoly alahady ato. Ato anaty baiboly tsy hisy kategomena. Sa misy kategomena ato. Tsara namorona ny fiangonana hoe manao sekoly alahady mba hampianarana zanaka. Fa Andriamanitra tsy nanao an'izay. Andriamanitra dia niteny misy hoe ianao no nampianatra ny zanakao, ampafantaro azy ao an-trano napetraka namatra na matoro na mandeha mitsangatsanga, dia ambarao Jesosy, ambarao ny nanafahananao tao Egypta, ambarao zany ny famonjena. Fa raha alefanao any amin'ny sekoly alahady ny zanakao, le mpampianatra sekoly alahady raha tsy manana famonjena, inona moa famonjena ho lazainy eo? Fombafomba fivavahana sy resaka tantara no ampianarina eo. Le mpampianatra sekoly alahady olona ao anatin'ny concubinage, dia ny zazakely ampianarina koa zany ho anao concubinage rehefa kelikely. Concubinage zany tokantrano maso, tsy vita soratra, tsy vita inona dia mivady, mitoetra amin'ny ray trano. Le ao anatin'ny fampianarana sekoly alahady, olona mijagajaga, olona ao anatin'ilay, dia zany no ametrahanao ny zanakao. Ho adin'ny tompo ianao, fa ianao. Dikan'izay zany aza mitady olona hoe iza re no ampianatra baiboly reto zanako reto, iza re nasaiko izara teny amin'reto zanako reto e, dia anontany io tenin'Andriamanitra, koza ny tenin'Andriamanitra ianao ihany manao azy. Raha mpianatra mitendry gitara dia na mitendry mpampianatra gitara ho an'ny zanakao raha tsy mahay ianao, na hoe mpianatra klavie na mampianatra batery. Fa raha mampianatra tenin'Andriamanitra, mampianatra ny famonjena, mampafantatra an' Jesosy, anjaranao zany ray aman-dreny. Anjaranao zany. Anjaranao mampianatra io zanakao io amin'ny fomba fiakanjo. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny ankizy rehefa lehibe izy tsy ala amin'ny intsony. Anjaranao mampianatra ny zanakao amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fanao, amin'ny fomba rehetrarehetra. Hoe avy an' Jesosy. Mazava ve? Fa potika le Malagasy, potika le firenena, potika le tanàna fa tsisy fifehezana intsony satria tsy manana an' Jesosy ny ankohona. Fidio anareo an'io izay ho tokonareo. Fa rehefa Jesosy ny ankohona dia anompo an' Jehovah zay. Anompo an' Jehovah. Mission isan'andro tanàna tompo. So dia verenao fa mandeha mitoro-teny eto ny mission dia mizara tenin'Andriamanitra. Ao an-trano mission latsinainy ka hatramin'ny latsinainy. Ao an-trano ny mission manambara, mizara fitiavana, mizara fifaliana, mizara an' Jesosy. Ianao mihitsy zany hita olona eny aminao Jesosy. Fa tonga ny olona azo ny famonjena. Fa Jesosy ny ankohona dia anompo an' Jehovah zay. Mazava fa izay tenin'Andriamanitra zay. Fanapakevitra entitra zany. Tsika tsirairay avy tompona raikitra. Satria izao mitetika ny devoly kely izao namotika tokantrano e. Rehefa potika ny tokantrano dia potika ny firenena. Tsisy mandeha fahatsiana sy fahamarinana intsony. Rehefa vitanao ny amin'ny tokantrano, eo am-piaramiasa, eo manodidina, ho fanasika eo fahazavana. Amen. Ndao tsy hivavaka dia apetratsika amin'ny tompo zany teny rehetra rehetra zany. Dia anompo an' Jehovah tokoa ianao, andray azy ianao. Anoy ianao miaraka aminy. Anoy ianao miaraka aminy. Raha nisy atandrevaka tamin'ny fitaizana ny zaza, hifiny an' Jesosy zany, dia fantaro anao fa natao ianao hitaiza ny zaza zanakao anabe azy. Amen. Ratsika kely keny ao amin'ny Efesiana fahaenina. Efesiana toko fahaenina. Andininy voalohany. Anaka, manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo
fa marina zany manajanona ray sy ny reninao fa izany no dity voalohany misy teny fikasana mba hita soa ianao somaro andro ambony tany ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananarany tompo izy eo amin'ilay diny faefana misy ny fikolazana ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy ny tompo izy a zany hoe mahatsara ny zanaka ao ny fahaizana sao dia verinao fa metsimety zany fa zay mihitsy nylazay hoe tezao amin'ny famaizana izy tianao izy matoa anaovanao zay atonga azy azo ny famonjena fananara anaro amin'ny tompo izy azo ny famonjena dia napetraka mihitsy io hoe aza mampatezitra ny zanakareo ny ray moa zany tena resana tsy fantatro mampatezitra ny fomba maro samihafa dia dinio aminatrehany tompo hoe inona mety zavatra mampatezitra ny tompo ny zanako fa rehefa mandika eo anatrehany tompo anao dia ataon'ny tompo hoe ty zany mety mampatezitra ny zanako a ty fomba famariko azy tia ty fomba fitondrako azy tia ty fomba fiteliko azy tia ty zavatra ataoko tia mety mampatezitra azy dia sory zay ianao zay dia tezao famaizana izy a tezao anaro ao amin'ny tompo izy amen dia tena mbola tehan'indry mihitsy ahako an'izay hoe zanatsika ireo a tezao araka ny tenin'Andriamanitra Timoty faharoa Paoly dia milaza ny ary Timoty mihitsy hoe Timoty moa zany a ny dada ny grika dia ny mama ny jiosy dia ozy Timoty hoe ozy Paoly tamin'ny Timoty hoe ianao izy atao ny folo kely dia efa nanana an'ilay finoana le finoana io fatao amin'ny reninao dia io koa fatao amin'ny renibeanao dia io ny tarika anao ny lalalanao ny fahatenin'Andriamanitra zay ampahendry anao zay zavatra hita hoe Timoty zany efa tamin'ny mbola kely dia efa nampianarina tenin'Andriamanitra ary efa mijery ianao dia ny reniny sy ny renibeany efa nanana an'ilay finoana ihany dia misy vokany tenin'Andriamanitra tezao amin'ny raka tenin'Andriamanitra ny rehefa tsy tiany Jesosy dia teneny hoe tsy tiany Jesosy ty raha ity sy farao ajany na ty zao tontolo zao a dia ajany na tiany mpiara-mianatra aminy any a rehefa tsy tiany Jesosy dia ajany amen mazava zay a fa raha zay nataotsika dia ankohonana manompo an' Jehova miaraka raisin'i Jesosy rehefa tonga izy avy